Mirary soa indrindra amin'ny ty taona vaovao ty. Araka ny efa fanarahana moa izany dia hoe andaontsika mba hiresaka kely ny andraikitry ny conseil technique. Malaza be foana io rehefa misy miova indrindrandrindra fa na changement de gouvernement, fiovana gouvernemanta na fiovana régime iray manontolo mihitsy amin'ny présidence satria hatrany amin'ny présidence any dia misy foana ny fakana fanendrena izany conseil technique. Mialohan'izany aloha dia mba jereo kely fa misy boky mifanaraka amin'ity zavatra resahana ity izany eo ambany hoe guide pour les conseils techniques. Sao dia mba mahasoa anao karaha mahasoa anao ilay izy dia misy lien roy eo ambany eo amin'ny commentaire voalohany sy amin'ny publication an'ity zavatra ity izany dia afaka azonao atao no mangataka an'izay izany fa mba misy renseignement kely mba fenoinao mpanolontsaina teknika. Dia heveriko fa rariny raha ohatra ka mba hifampidinihantsika kely hifampizarantsika eto izy io. Ny tenako efa fantatrareo, l'Antoratsida formateur teo amin'ny 10 taona mahery teo izany nanaovako ny asa na mpampiofana. Sosiologue koa arak'izay efa fantatsika fa ny tena nanosika hanao an'ity fifampizarana ity izany dia satria hatramin'ny teo amin'ny 10 taona teo ihany koa dia mety mihoatra ny indray mandeha no mba efa voatendry conseil technique ka misy zavatra kely mba tsikaritra ihany tao anatin'izay zavatra ka sao dia mba mahasoa izany. Inona no tanjontsika? Ny tanjontsika dia mba hanazava ny anjara andraikitry ny antsoina hoe conseil technique. Mety tsy mandeha ho azy izany satria matetika moa ny conseil technique izany ny olona izay manendry anazy, ny olom-boly izay manendry anazy mety maro ny antony manosika azy ka angamba tsara ihany raha ohatra ka hoe mba misy fifanazavana kely amin'izay zavatra izay. Dia avy eo raha tena tsara ny mpanolontsaina, misy teny an'izay hoe rehefa tsara ny mpanolontsaina dia hiadana ny firenena satria ireo fanapa-kevitra raisinao dia azo antoka fa tsy dia hoe hanisy olana loatra ary ho tonga amin'ny tanjona izay nitadiavana azy, hasoan'ny firenena indrindrandrindra. Dia ny fahatelo mizavatra anankitelo ihany, ety am-piandohana izany dia efa atsidika, izay mila mpifandraisana rehefa ohatra conseil technique ny olona anankiray. Ny anankiray ny fahaiza-manaony na ny fahaiza-manaony mety akademika, ara-taratasy ny fianarana ataony na koa ny fahaiza-manaony teny an-tsehatra. Satria hitantsika fa misy fotoana izany manendry olona dia satria ny zavatra nataony tena kianja. Indrindra moa izany vanim-potoana iainantsika amin'izao fa somary vanim-potoanan'ny hita, vanim-potoanan'ny selfie, vanim-potoanan'ny image dia matetika koa anisan'ny nanjary lasa antony lehibe izany andraisana fanapa-kevitra hoe hanendry olona anankiray, hisafidy olona anankiray ireny toe-javatra ireny izany. Voalohany ny traikefa. Ny faharoa ny lafiny politika, fa ilay olona izay voatendry eo indrindrandrindra fa ny fanendrena ambony rehetrarehetra moa izany raha politika Madagasikara dia misy lafiny politika foana maneran-tany mihitsy. Ka ny lafiny politika iny mila mifandray amin'ilay lafiny teknika. Tsy hoe tsy maintsy mpikambana ao anatin'ny antoko politika ny akory ilay mpanolontsaina teknika fa mila hainy ny mampifandrindra an'ireo zavatra roa ireo. Fa ny singa fahatelo izay tsy maintsy hainy ny mandrindra anazy dia ny resaka fitatan'ny administration na ny rafim-panjakana izany na ny fitaovana, ny rafitra laminasa-panjakana ny administration. Aza adino fa ny politika mandalo dia ny conseil technique mandalo. Fa ny administration mipetraka eo izy ary ny olombelona rehetrarehetra eo sy ny laminasa eo matetika dia mipetraka talohan'izay efa tonga teo. Ka ireo zavatra ireo izany mila arindra ireo zavatra ireo. Ity seminaire izay ataontsika ity dia tsy resaka teorika fotsiny. Tsy dia nanetsika zavatra teorika izany atao anatin'ilay izy tsy resaka hoe inona ny norme, inona ny fenitra satria mety tsy dia tena mbola mipetraka tsara izany raha resaka conseil technique eto Madagasikara fa ny tanjona fotsiny izany, tanjontsika fotsiny izany amin'ity dia hoe hanampy ny fanapa-kevitra izay raisin'ireo mpandray fanapa-kevitra ny décideur sy ny ekipany mba azo tsara amin'ny alalan'ity zavatra izay atao ity, fifampizarana izay atao ity hoe ahoana no ahatonga an'ilay lafiny teknika izay hoentin'ny mpanolontsaina teknika mba ahatonga azy hanampy an'ilay tompony andraikitra ambony izany handray fanapa-kevitra matotra tsara nefa io fanapa-kevitra raisiny io dia tsy haningotr'ingotra ny hasina sy ny toerana izay misy azy satria aza adino fa raha ratsy mpanolontsaina ny olona anankiray dia ny hafarany dia izy mihitsy no misaoto isika izany ao anatin'ilay izy. Ka izay izany no zavatra kendrentsika izany ao anatin'ilay izy hoe mba hampifandray hoe inona marina moa izany no roy
eo amin'ny hoe zay tsy toe-javatra rehetra zay voalaza zay ka ny zavatra andrasan'le olona zay nanendry de fanitsy amin'ny zavatra andrasan'le olona zay tendrena ho mpanolontsaina teknika ihany koa zany. Ina mipetrakolana? Dao mba ho raisitsika am'zay le izy. Mipetrakolana de zao, ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra dia misy tambiny avokoa. Misy tambiny avokoa indrindrandrindra fa raha raham-bahoaka le resahana ka mahakasika ny vahoaka le zavatra resahana de io zany tena sarotra satria tsy haitsaibe ihany zay ho fiantraikan'le fanapahan-kevitra raisinao. Tena imbetsaka isika mahita hoe heverin'le tompon'andraikitra ambony hoe zavatra tsisy dikany le izy de naporiporitsihan'le conseil technique teo de nefa rehefa nandeha le izy de zava-dozana napetrany zany hoe niteraka korotana, niteraka zavatra tsy takatry ny saina nefa sary kely anankiray no nivoaka na teny kely anankiray no nivoaka de hita zany fa saropady mihitsy ny fandraisana fanapahan-kevitra zany indrindrandrindra fa raha mahakasika ny vahoaka zany. De ny fanapahan-kevitra rehetra raisina de misy fiantraikany any am'le raharaha-bahoaka zay. Misy fiantraikany any amin'ny fahamarinana toerana ara-politika le rejima ray manontolo zay mitranga ary misy fiantraikany indrindrandrindra na amin'ny lafiny hoe demokrasia arany, ny fahalalahana. Rehefa tena hoe miseho hitondra teknika be loatra le conseil technique de tsy manaiky mihitsy de mety hisy fiantraikany iny satria mety voakitikitika ny lafiny demokrasika. De ny fanontaniana mipetraka zany de hoe ahoana no ahafahan'ny conseil technique manao zavatra mba ahafahany manampy ny fandraisana fanapahan-kevitra fa tsy sanatria mampaharefo, zany hoe mitondra fanapahan-kevitra mety mampidi-doza manam-pozana le fandaminana satria moa matoa misy tompon'andraikitra eo de mihevitra izy zany fa hoe mba hitondra zavatra ho an'le izy. De tsy fantatra hoe aiza ho aiza tsika zay conseil technique am'zao fotoana zao ahoana ny fijerinareo fanontaniana kely zany ty ny hoe fanapahan-kevitra ara-politika publika fanapahan-kevitra zay andraisany fanapahan-kevitra hatramin'izao. Fanontaniana apetrako aminareo tsy voatery ho varianareo fa afaka varianareo zany ao amin'ny eo ambany eo zany. Fanapahan-kevitra tsy mora, misy zavatra be dia be mila jerena. Ny faharoa de ny hoe etsy an-tany matoa ny olona anankiray voatendry de satria ananan'le mpanendry confiance izy zany. Ananany confiance misy mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny roa tota. Indraindray moa ny mpanendry tsy manendry mivantana fa olona hafa no manendry indrindra fa raha toy hoe rafi-panjakana lehibehibe zany ohatran'ny hoe raha primature zany na présidence de matetika ireny misy olona hafa koa efa mpanolontsaina mpanolontsaina ireny miteny anazy hoe ty olo ty atao fa ohatran'ny tsara ty na ohatran'izany de tokony hipetraka nefany ny fifampitokisana zany eo amin'le conseil technique sy ny le olona zay nanendry zany. Ahoana koa nefany no ahatonga zany fipetrahan'izay fifampitokisan'izay mba hiteraka ihany koa ny antsoina hoe tamberin'andraikitra any amin'ny vahoaka satria le fanapahan-kevitra raisina dia miteraka zavatra tsara endrika ary azo itokisan'ny vahoaka. De ny fahatelo moa zany mipetrakolana zay ho resahantsika de hoe ahoana no atao mba tena hoe mba matihanina le mpanolontsaina teknika. Matihanina kanefany tsy hoe teknika be fotsiny fa misy lafiny politika. Eto de averiko ray aman-dreny tsy hoe hiditra mpikambana amin'ny antoko politika na hivoaka tao satria tsy voatery ho mpikambana ao amin'ny antoko politika. Za zao rehefa nanao asana mpanolontsaina teknika tam'le niresahako teo de za tena niteny an'le olona mihitsy hoe za tsy mahay any anaty antoko politika fa mety misy olona hafa ao anatin'izay ka tsy midika akory zany hoe tsy raharahiana mihitsy le zotran'le olona amin'ny fomba foto-keviny sy ny firea-keviny zay ataony eo zany de zay rehefa vao indray miverina eo tsika zany aloha.